anankiray ahafahana misoroka ny aretina. Ny vaksiny raha tsorina amin'ny teny fohy dia mampiasa ny hery fiarovan'olombelona rehefa mifampikasoka amina mikroba anankiray. Ny zava-misy tokoa manko raha ohatra misy mikroba miditra amin'ny vatan'ny olona dia miteraka aretina. Ny ataon'ny vatana amin'izay fotoana izay dia manamboatra hery fiarovana. Vaksiny dia mampiasa izay fomba fiarovan'ny vatana izay amin'ny alalan'ny fampiasana an'ilay mikroba izay nalefahana na singa amin'ny mikroba io, namboarina izy dia natao lasa singa izay ampidirina amin'olombelona ka ahafahan'ny olombelona mametraka sy mamorona ireo hery fiarovana ireo. Dia izay antony izay no ahafahan'ny vatana rehefa tena mikasoka amin'ilay mikroba. Ny mikroba io mety tsy mikaretina na virus zany, otrikaretina na bakteria, mety ho kankana koa parazita ary mety champignon. Fa rehefa miditra amin'ny olombelona ilay tena mikroba dia efa manana hery fiarovana ny olombelona rehefa natao vaksiny. Ka izay no ahafahana miaro ny vahoaka mba tsy ho faty na tsy hararin'ilay aretina izay eritreretina hiadina. Ka raha iresaka antsika ny vaksiny mikasika ny Covid-19, dia fantatsika fa tamin'ny filakevitry ny minisitra dia nisy ny fanambarana fa amin'ny fiandohan'ny volana noely tokoa dia hisitraka ny vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 itsika malagasy amin'ny alalan'ilay mekanisme tsika hoe mekanisme COVAX. Ny mekanisme io moa dia manome vaksiny izay arahana amin'ny OMS na ny fikambanam-be raisam-pirenena misahana ny fahasalamana sy ny Gavi miaraka amin'ireo firenena maneran-tany. Izany dia ahafahantsika mahazo an'ireo vaksiny izay mahomby, vaksiny izay amin'ny vidiny efa mora ary izany vidiny izany ary dia efa omen'ny le mekanisme ihany no mikarakara azy. Le vaksiny ho tonga eto amintsika dia le vaksiny efa nahazo alalana sy efa voamarina teo anivon'ny fikambanam-be raisam-pirenena misahana ny fahasalamana.